inona ny olana mety samihafa iseho amin'ny fandraisam-peo io ao amin'ny fitaovana na materiel, ao amin'ny akoustique na manodidina ny tontolo anaovana an'izy. Misy koa natao hoe bruitage na repisse. Ty zany ny amintimintinako azy. Zao sary zao zany ny tontolo. Ito fotsifotsy misy an'ireny point menamena reny zany natao hoe molécule d'air. De ity zany misy mpihira anankiray première voix micro 1 de ity micro 2. De ity misy mitendry gitara de mitsoka instrument avant etsy ambony etsy. De ny atao hoe bruitage de zao ohatra hoe courant. Midina zao ny courant de misy manao zany de misy bruitage. De iny bruitage iny ohatran'izao ny paoziny. Ty le maitsomaitso ty zany le feon'le olona nyraisinao, fa le bruitage matevina be, jerenao ohatra matevina be zany eto, fa rehefa tena madio le enregistrement de ohatran'ity tsipika fotsifotsy ty fotsiny sisa ny hitanao. Rehefa manala an'io misy fitaovana tsy afaka tanteraka io fa ahena fotsiny izy, fa raha zany maty ko ty maitsomaitso ty, menamena ty no lana fa tsy ty maitsomaitso ty. Zay zany le atao hoe bruitage, le maitso signal, le mena bruitage. Misy ihany koa ny atao hoe repisse ao anatin'izay acoustique zay. Ny repisse de zao ny feon'ity voalohan'ity azon'le micro faharoa, ny feon'le micro faharoa azon'le micro voalohany, le feon'le olona faharoa mantsy. De ny feon'le gitara sy le avant azon'ny reto micro reto koa, ny feon'le mpihira koa azon'le micro any avant. Tsy bruitage ny anaran'izay fa repisse. Ny repisse de tsy mila vonoina fa reglena tsara fotsiny izy de manome feo live. Tena ohatran'ireny nanao live reny ianao zany, satria tena live moa zany miara-mitendry de miara-mihira, azo atao tsara zany samana amin'ny faharesendrahany. Ny sofina tsy mitovy fa ny aminazy tsy de miankina amin'ny sofina loatra fa za miankina amin'ny chiffre. Ny azy zany rehefa manao traitement de chiffre sy courbe miresaka fa tsy sofina fa sofina mandainga. Ny azo sofina efa lehibe nampianarantsika tany aloha hoe rehefa mitombo ny taonan'ny olombelona de miena ny capacité d'écoute ny sofin'olombelona, indrindra fa ao amin'ny aigu. Ao zany misy défaillance be ny sofin'olombelona. Karaha za zao ka ampiasaiko amin'le sofiko mety tsy mety amin'le sofinao. Faharoa le casque koa tsy réglementaire raha manao traitement na mixage miaraka amin'ny casque. Ilaina ny casque raha misy cas particulier tena ilainao avana tsara le izy de casque sisa no andrenesanao tsy manino. Fa ny casque mantsy mamono le stéréoisation satria strictement stéréo, strictement gauche de strictement droite. Tsy mety zany. De tsy maintsy ianao mampiasa casque amina zavatra cas particulier, fa raha hoe tena traitement de aprimina amina tiroara ny casque. Iny zany mikitika anankiray nikitiako ty. Afaka mbola mikitika be dia be fa fanazavana fotsiny atao koa, satria raha ohatra anazy zany hoe ihainao an'le feo tsy le batterie zany mianotsika amin'izay raha ho anazy zany de mbola tsy afa-po fa hafa ny eritreritro. Ny olona lasy tena ratsy ny teniko. De ny olona tonga de mampina amin'ambolo ataony 10 secondes de iny ianao sisa. De ny olona maika koa tsy manam-potoana de ampiasainy le de corrigeny fotsiny de alalany kely ana fotsiny, zany hoe adiny raindray zany na adiny mambomoty atao ariva alaina na rapitsy mba tsy teny aminao izy hoe 20 minutes ihany no nandany iny andro fiteny. Fa ny olona tena honnête professionnel ampiasainy ny élément rehetra sy module anatin'le de ampiasainy amin'ny fahaizany nanaovany azy samy hafa mihitsy. Samy hafa ny sakafo natao tanana. Any andafy efa misy sakafo vita amin'ny robot so tsika mafantara vady robot rehefa misy any andafy. De manentana anao studio salon afaka nolotra anao sy iantoka fahaizana omenanao tao anatin'ny traikefa mamporo taona maro. Raha iteny foy aho hoe resaka diplôme. Resaka diplôme raha tamin'ny génération anay tany amin'ny taona 20 tany sy 10
tsy mahay ny zavatra teknika informatika amin'izao fotoana tsony ka raha ny diplôma ny entina dia tavela miaraka amin'ny diplôma zahay fa ny traikefa no tedavina ary traikefa no zarainay aminao fa tsy diplôma tsony ny diplôma efa nilozan'ny tetrandro raha ny tamin'ny andro ny ainanay satria analozika ny tena ny ainanay fa tany amin'ny roa sy roa arivo tany vao nanomboka mitrandraka ny numerika satria tsy maintsy nanaraka volotany zay zany hoe tsy maintsy manaraka volotany fa raha nijanona tamin'ny diplôma sy ny fahaizana taloha ny teknôlôjia mandroso dia tsy maintsy manaraka teknôlôjia zay zany nitolotra mena ianao miantoka anao ny studio salom raha te andray zavatra fenotra kefa ianao amin'ny sehatra studio du son fa ny ingénieur du son dia mila mandalina mila tena mianatra ary mila tena mikaroka ny fampianarana eto dia méthode andragogika fa tsy méthode pédagogique zany hoe everina ton'olona mpikaroka ianao dia raha mivoaka eto ianao dia mahay mikaroka misy kosa tonana mpianatra rositely toetsy client anankiray avy any an-dafy resaka fokely ny fanaovanay tao anatin'ny FB fa tany amin'ny 2018 tany atolotra anao mba ho vavolombelona hoe misy client avy any ampitany ranomasina teto ary misy mpianatra manany sangany zay mivoaka tetoko misaotra anao nanaraka nyity fandarany ity